Miarahaba tompoko lasy sy tompoko vavy dia mbola kafalinina indray ary no andorana antsika ny fandarana mahakasika ny mety toetry ny andro amin'ity takarivan'ny alakamisy ity. Ao anatin'izay dia misy an'ny rivodoza Fredimo aty amin'ny ranomasimben'ny Indiana teo amin'ny alaitsontsika hoe cyclone tropical intense izy raha tamin'ny maraina teo zany efa rivodoza mahery vaika aloha zany izy amin'izao fotoana izao any ho any amin'ny manodidina ny 290 kilometatra any no misy an'ity rivodoza ity somary lavidavitra ny nosy araka izany dia mbola somary sarotsarotra ny mahakasika ny fizotrany fa mianandrefana aloha izy amin'ny ankapobeny manambana ny molotsiraka atsinanan'ny nosy rehetrarehetra iny zany manomboka ao amin'ny rahampitsy kosa isika dia anaraka maso akaika ny fizotran'ity rivodoza ity zany hoe mizara ny ataontsika hoe bulletin cyclonique spécial indray zany isika mahakasika ny fizotrany sy ny tanjany ao anatin'ny andro manaraka. Mahakasika ny toetry ny andro kosa aloha dia mbola tsisy fiantraikany eo amin'ny toetry ny andro raha ny fisiny ity rivodoza ity amin'ny ankapobeny mbola mahazovahana ny oram-baratra amin'ny faritra maro manerana nosy indrindra moa fa ho an'ny zoma sy ny sabotsy somary mena kosa izay ho any aty amin'ny ampovoantany vokatry ny hoe somary efa mahazovahana ny rivotra avy aty atsimatsinanana zany ao amin'izay alahady izay amin'ny fanatonan'ny rivodoza Fredimo. Jerentsika amin'ny atsipiriana avy hatrany ny mety toetry ny andro. Ho any rahampitso maraina araka izany dia misy mandrahona amin'ny ankapobeny aty amin'ny ampovoantany manontolo mety arahana tadivindrahona kely izy amin'ny faritra sahatsasany aty manodidina ny vatovavy sy fitovinany aty toraka izany koa dia misy sisanorana tandrivindrahona aty amin'ny morotsiraky ny faritra melaky sy ny faritra menabe ny ankoatr'izay kosa dia mifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny tolakandro kosa indray ary ho an'izay dia manerana ny nosy misy ny orana morambaratra mitsitokotoko akoatra ny aty amin'ny morotsiraky ny faritra boeny sy ny morotsiraky ny faritra melaky zany zany hoe tena morotsiraka ary morotsiraky ny faritra androy aty no somary homaimaina izay. Mahakasika ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray dia manodidina ny 7 ka hatramin'ny 20 mbola mafampana manevokevoka hatrany aty amin'ny afovoantany amin'ny mahavolonandro favaratra anazy izay ny aty amin'ny morotsiraka atsinanana kosa dia raika amin'ny 30 ny mihoatra ny maripana ambony indrindra toraka izany ihany koa aty amin'ny morotsiraka andrefany nosy ny mafana indrindra dia mahatratra amin'ny 30 degré celsius aty atsimo zany aty amin'ny faritra ny Tsiombe no ahitana izay. Toy ny toetry ny andro ihany ho an'ny sabotsy kosa indray dia mbola mitohy ny oram-baratra saika manerana ny nosy akoatra ny aty amin'ny morotsiraky ny faritra melaky menabe sy ny atsimo andrefana iny zany aloha amin'ny ankapobeny dia mandrahondrahona fotsiny ihany. Ny maripana voavinavina kosa dia manodidina ny 20 ny aty amin'ny ampovoantany ny ambony indrindra raika amin'ny 30 ny mihoatra hatrany aloha ny morotsiraka atsinanana ary 20 ny mihoatra ny morotsiraka andrefany nosy ny mafana indrindra dia 30 degré celsius aty amin'ny Mahajanga sy aty amin'ny faritra Androy hatrany no ahitana izay. Amarana ny toetry ny andro ho an'ny alahady kosa indray dia mbola mitohy ny oram-baratra aty amin'ny faritra andrefana sy andrefany nosy manontolo iny ka hatraty amin'ny faritra atsimo andrefany nosy amin'ny tapany avaratry ny faritra nosy iny ny ilany andrefany afovoantany aty amin'ny afovoantany kosa indrindra fa ny ilana tsanany afovoantany dia mandrahondrahona amin'ny ankapobeny ny indrindra fa ny tolakandro fa mety misy erikerika na orana manify any antsefatsefaneny ny takariva aty amin'ny Antalasy Lalanjorofo sy atsinanana kosa dia misy ny orana malefaka. Ny maripana ho an'ny alahady dia manodidina 20 ny afovoantany raika amin'ny 30 ny mihoatra ny morotsiraka atsinanana ary 30 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefany nosy ny mafana indrindra dia mbola ny faritra boeny sy ny faritra androy hatrany 30 degré celsius. Dia makasitraka anao indray nanaraka an'izay hatramin'ny farany ary manasanao hatrany anaraka ny page Facebook Foibe famantarana ny toetry ny andro, ao ihany koa ny YouTube Météo Madagasikara, toraka izany ihany koa ny tranokala www.meteomadagascar.mg ary farany ny application mobile Météo Madagasikara officiel. Dia makasitraka anao indray ary, ilomatompy.